Ny Fandresen Ny Mpino Kristianina. Ny Fandresen Ny Mpino Kristianina, fandaharana totosain'ny FARAMALALA razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpandresy ary mampandresy izay rehetra mino azy, satria ny fandresena dia omena ny mino, dia ny mino an'i Jesosy Kristy izany amin'ny anaran'ny rerian'ny havana no iarahako miombona aminao amin'izao fandaharana Fandresen'ny Mpino Kristianina izao. Amin'ny anarany no androsoka ao anaty tokantranonao, na ao amin'ny toeram-piasanao, na ao anatin'ny fiaranao. Ny taridalantsika anio ry havana dia araka izay voasoratra ny amin'ny Romanina 9. Raha toa eo akaikinao ny Baiboly, na afaka maka Baiboly ihany koa ianao, dia afaka mandray izany ny Romanina 9, ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny 7:30 no ovatritsika amin'izany. Ary izy tomantsika ny taridalana izay tian'ny tompo andehanantsika mba azahoantsika ny fandresena amin'izao fotoana efa mihasarotra sy efa fahantomora ny fahatongavan'i Jesosy Kristy izao. Fa mialohan'izay amakitsika izany dia andelo isika hiara-iombana amin'ny vavaka. Hivavaka isika toko. Misaotranao izay Andriamanitro, raha mbola nomenao ny famondraponao nandritra ity tontolon'andro anio ity. Misaotranao izahay fa na dia ratsy eo anatrehanao azy izahay, na tsy marina eo anatrehanao azy izahay, dia anehoanao ny fitiavanao mandrakariva. Ka hitenenanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary izany nampaharetako ny famondrapoko aminao. Aza velana raroatra ny famondraponao izahay, fa tena hay anararoatra kosa ny fifikirana aminao, fiombonana aminao, satria ny fifaneraseranay aminao no ahitanay ny fandresena. Ary efa voalaza ihany koa fa mifakazara amin'ny tsotoa dia hiadana izahay. Misaotra indrindra fa tianay mandrakariva ianao matoa mbola ampiainonao ny taridalana izay tianao hitarihana anay tsirairay avy ho amin'ny fandresena, koa apetraka eo am-pelantananao ny tsirairay avy. Ianao no anokatra ny masom-panahiny tsirairay, anokatra ny sofina mba tsy ho mpianim-panadino fa ho mpianim-pakatoa ny teny. Hanao ny sitraponao izay tsara izay kasitrahana no marina. Dia miaraha miombana aminay ianao Jesosy, ary manatrefena izao fandarana izao any anatin'ny tokantranon'olona tsirairay, mba tsy ho kisendrasendra ny fandrenesana izao, fa tena ianao Andriamanitra tianao andre ny taridalana avy aminao, satria tianao ny rehetra ho mpandresy tahaka anao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Eny ary ry havana, andeha hovakitsika ny tenin'Andriamanitra izay nolazaina teo araka izay voarakitra ao amin'ny Romanina 9, ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny fa 7:30. Andeha iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lafa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-pona kova ny zavatra rehetra. Iza ny apanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, noho ny aminao ny namononanay mandrakariva, toy ny ondry ovinona no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Mialohan'izay tena hidirantsika amin'izany dia andeha isika hanasa ny
antoko-pihira korahita avy eo amin'ny efitsika m manaritsoa ikalo amintsika n'ilay hira ny mitondra ny lohateny hoe Fandresenao ndao azy. Satria izy mihitsy no nampanantena fa tolony sy omena anao ny fandresena. Fandresena iantsona anao mpanaradia sy mpiara-dalana aminy Jesoa tompotia. Satria dia izy mihitsy no nampanantena fa tolony sy omena anao ny fandresena. Fandreseno anara na isaluranao ripino n'Andriamanitra ry olom-baovao tsy andevono ty tso fa olona madio tena mpandresianao ka mifaly anio. Fa Jeso tena tsia mbola mampanantena anao hatrany hatrany mba azo fandresena. Fa tena milanao mizoro tsy mirona miory pakatsa raha manana finona. Fandresianao raha tomaharitra mizotra mene fiaina danetra fa ny tompoti dia mampanantena fandresena zay manarady azika mizoro tsy mivena. Fandresianao raha tomaharitra mizotra mene fiaina danetra tsururu mizuru timivena. Fandresianao ratumaharicha mizotra mene fiaina danetra fani tuputi tema panatena fandresena. Mizuru timivena
dia misaotra ny antoko-pihira koraitsika ry havana mikalo tamintsika zany hira teo zany. Voalaza teo mihitsy a fa mpandresy ianao raha toa maharitra mizotra amin'ny fiainan-danitra. Ainao moa zany hoe fiainan-danitra izay izoranao zany, ny fiainan-danitra ry havana dia tsy misy tebitebina aitsony any, tsy misy ranomaso any, tsy misy tahotra, tsy misy orooro, fa eo akaikin'Andriamanitra, eo anilan' Jesosy Kristy. Zany ny fiainan-danitra zany, ary iainany zany dia ny mbola ety ambonin'ny tany. Voany keo ary havana no nisy nandefa SMS tamiko fa na inona izay ny fampiresahanay dia tsy afaka ho aminy hoe za aloha tena manabe ihany amin'iny olo tiako iny, za matahotra fa sao dia tsy ho anjarako iny, fa sao dia lasan'olona fa mbola hianatra mandritra ny 5 taona hono izy. Ry havako, tsy fiainan-danitra zany. Sao dia ao anatin'ny mety misy mampiorooro ianao na mety misy mampitahotra ianao, dia iny tokoa ianao fa miorooro sy matahotra. Tsy fiainan-danitra zany, tsy zany ny fiainan-danitra. Fa raha mierikerika amin'ny zavatra rehetra izay mianjady sy manjoanao ianao ety ambonin'ny tany, dikan'izay dia efa mivily amin'ilay lala ny fiainan-danitra. Andeha nge isika hijery an'ilay tenin'Andriamanitra izay vao nivakiantsika teo hoe fa be dia be ny fanontaniana ao anatin'ilay vao nivakiantsika teo. Inona no lazaintsika? Fanontaniana voalohany zany, iza ny ampangany olom-boafidin'Andriamanitra? Iza ny manameloka? Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fanontaniana avokoa zany rehetra zany satria tsy maintsy hihatra amin'ny fiainantsika mpino kristianina zany. Voalaza hoe raha Andriamanitra nge no momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Na ao anatin'ny olana ianao, na ao anatin'ny zavatsarotra ianao, na ao anatin'ny ady sarotra ianao, rehefa momba anao Andriamanitra tsy misy mahatohitra anao ry havana. Jesosy Kristy nge zana ny lahy tokana raha tsy narovana ho azy rery, fa nomeny antsika izy mba hanavotana antsika izay tena lafo vidy, izay tena sarobidy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy. Fa nomeny maimaim-pona maika fa izay zavatra rehetra tediavinao raha toka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Omeny ry havana, tian'Andriamanitra tsika tena hoe ho mpandresy eo aminy, fa izao nge no mahavariny ny fiainantsika mpino kristianina dia tsy ilozan'izany hoe zavatsarotra izay ho lalovana izany. Ny fiainantsika kristianina nefany dia mila manam-paharetana miaraka amin'ny Jesosy. Ka raha ohatra tsika manam-paharetana miaraka amin'ny Jesosy araka ny tononkirany Koraita teo hoe mpandresy ianao raha toa maharitra, ka raha maharitra miaraka amin'ny Jesosy na inona na inona mitranga dia mpandresy, ary ataony mandresy ao anatin'ny ady sarotra sy ny olana isan-karazany izay mianjady eo aminao. Tsy vitan'izany fotsiny anefany hoe maharitra eo amin'ny Jesosy kanefa ny finoana mianahana, ny finoana mierikerika, tsy ry havana. Tsy vitan'ny fiarahana fotsiny, tsy vitan'ny faharetana fotsiny, fa tsy maintsy miaraka amin'ny finoanan'i Jesosy. Dia Jesosy ilay efa nandresy hatramin'ny fahafatesana ary mampandresy amin'ny ady rehetra izay hatrehany. Fambarako anao anie, fantatry ny devoly nge zany stratégie rehetra zany, fantatry ny devoly nge io lala mpandresena izay andehanantsika io ary eny an-dalantsika eny izy dia mamelatra velam-pandrika mandrakariva mba hamindianana, mba hahatonga anao erikerika, mba hahatonga anao tsy hatoky, mba hahatonga anao tsy mintsony ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io finoana io ny tena ikelezan'ny sataina aina fatratra mba tsy ho ao aminao tsony io. Ary ny tetikady voalohany izay ataony dia ataony tsy mitombona aloha ny finoanao. Dia iny tokoa nge ianao mieritreritra ny hoe efa tsisy fanantenana tsony, ka le rangahany
efa 5 taona zay izy ny tany am'izay nandehanany tany aiza ny isiany fanantenana am'izany efa tena nyoromponena nany efa any mihitsy ka ianao raha manaiky an'izayko ahoana moa ny esan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao raha toa ka ekenao raha toa ny sainao tsy mety misy fiovana hanaiky sy hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Romanina 12 hoe miova ny fanavozana ny saina hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady kasitrana ny marina mandalo olana ianao inona ny ao anatin'ny sainao amin'izao tsy ho voavatsony io anananao tebiteby io miova haingana amin'izany fanavozana ny saina zany miova amin'izany fomba fisainanao zany mba mety ho avozina ary raha manaiky ianao dia ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahany eo aminao fa milohan'izany dia fataro aloha ny sitrapon'Andriamanitra ahoana moa ny ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra ny tsirairay avy ry havana dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra ary io fifandraisana amin'Andriamanitra io izay midika fifaneraserana amin'Andriamanitra dia fahafantaranao an'Andriamanitra bebe kokoa izany hoe ianao zany tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra raha toa ianao tsy mifandray amin'ny tsara raha toa ianao tsy mifanerasera amin'ny tsara fa mbola ny lohanao ihany no lohanao ny safidinao ihany no safidinao ny tianao atao ihany no tianao atao fa ny sitrapon'Andriamanitra dia manao izay araky ny tiany dia izay tsara sady akasitrahana no marina be dia be nareo no manontany hoe ahoana marina ny tena ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy fantatrao io raha tsy feno fifaneraserana amin'Andriamanitra ianao fa keo ny Baiboly aza variana mivavaka fotsiny fa izany ny tena fahavoazantsika mpino kristianina amin'izao fotoana izao mafy loatra ny ady dia tena mitolona mahambavaka mandritra ny adiny ray mandohalika eo ihany fa tsy mahay miaino an'Andriamanitra ianao ihany ny tianao hoenon'Andriamanitra fa ianao tsy miaino an'Andriamanitra mivavaka lava be sy be dia be izay efa hitanao teo mihasarotra ngery havana ny fiainany tena mihasarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao nitetiky ny satana amin'izao fotoana izao dia izay tsy hananantsika mpino kristianina fotoana hiombonana amin'Andriamanitra be dia be ny asa ataony tsy mahay mandamina ary dia reraka ianao no ny tonga ny hariva tsisy tsony fifandraisana amin'Andriamanitra tsisy tsony firaisana amin'Andriamanitra hanika tsy malala izay tena sitrapony ianao tsy maheno ny feony ianao hoe inona indray ny tokony ataonao zany fa arakaraky ny amakinao tenin'Andriamanitra nge no ahafantaranao hoe izao zany ny tokony ataoko na izao zany ny tokony ataoko tamin'ny zomary havana raha tafaresaka tamin'ny olona anankiray dia nampafantatra azy hoe ara-tsoratra masina izao zavatra lazaiko anao izao fa izao avy no izy dia inona ny navaliny hoe ianao nareo moa mamaky baiboliko nareo moa mivavakako ka inona moa ny manery anao tsy hamaky baibolo ary inona ny manery anao tsy hivavaka vao mitety tahaka izany nge ny olona dia fantatra avy hatrany ny toepony eo anatrehan'izany dia entana mbavaka izy tsy misy afa-tsy izay ihany dia Andriamanitra ny ikasika ny fony fa andeha isika hiverina eo amin'ilay hoe tena fotoana izay ikirizan'ny satana mafy dia mafy mihitsy amin'izao fotoana izao ny tsy ampitombona ny finoana ary rehefa tsy mitombona ny finoanao fa mianana ny finoanao dia voalazan'i Jakoba toko 1:7 fa aza manam-po andray zavatra avy amin'ny tompo dia rehefa iny ianao fa tsy mandray zavatra tokoa avy amin'ny tompo tsy mahazo valim-bavaka tsy hitanao akory zany hoe tena fifandraisana amin'Andriamanitra dia mampiena ny finoanao zany andehanao an'izao fa aiza koa ary zany aiza eo izay Andriamanitra eo dia miena ny finoanao ary rehefa miena ny finoanao dia miena koa zany ny taha mety ampandresy anao dia miena zany ry havana ary rehefa miena hatrany dia foana tanteraka ny finoanao
ary rehefa foana ny finoana dia tafasaraka amin'Andriamanitra ianao satria ny finoanany ny arahantsika miombona amin'Andriamanitra efa voalazan'ny Hebreo 1:20 nge zany ny andinin'ny voalohany fa finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Zay ny atao hoe finoana, zavatra mbola tsy hitanao fa inoanao hoe misy zany, ataon'Andriamanitra zany satria Andriamanitra mihitsy no miteny. Efa naverimberitsika teto mandrakariva moa ny amin'ny hoe rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao dia mandraisa karnia kely anankiray dia soraty eo ny teny fikasan'Andriamanitra izay hitanao tao, ary rehefa mivavaka ianao dia ampidiro ao anatin'ny vavaka izay ataonao izany tenin'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra no efa niteny any amin'ny Isaia 5:20 ny andinin'ny 1:20 hoe tsy miverina foana any aminy ozy ny teny raha tsy efa mahatanteraka amin'izay efa nanirany azy. Ka aiza moa ny anatanteran'Andriamanitra ary ny fandresena eo aminao nefa tsy misy tenin'Andriamanitra ny vavaka izay ataonao? Fa mitaky tenin'Andriamanitra ry havana ny vavaka izay ataontsika mba tsy hivavaka ho amin'ny fahalalantsika fotsiny ihany isika. Iverenako aminao ny hoe rehefa foana ny finoana ao anaty dia efa voalazako teo hoe tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia inona ny voambara any amin'ny Jaona 5:20 raha saraka amiko ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny andinin'ny 5:9 zany ambarako anao zany, fa tahaka ny sampana malazo ianao dia mongotana ianao dia arina any anatin'ny afo ianao. Tsy misy hoe arina any anaty fako ny voalaza eo fa raha any anaty fako iny mety mbola hita eny ihany, fa ny nambaran'i Jesosy dia any anaty afo hodorana ho may ihany, izay sarin'ny fandehanan'izay rehetra tsy mino any amin'ny afobe zany, izay rehetra mianana finoana, izay rehetra miena amin'ny finoana, izay rehetra efa nanafoana ny finoany an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany ihany koa dia miandry azy ny elo, miandry azy ny fariafo, miandry azy ny afobe. Any tsisy fandreseny faharesena no any ry havako izay ampihemitra mihitsy no tanjon'ny devoly amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao jereo tsara fa ady etsy ady ero, nampiraitam-po aza dia miady, mpiaramonina aza dia miady, ny mpiray fiangonana ara dia miady. Fa rehefa tsy manam-paharetana ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana dia tsisy fandresena. Ry havako, aza mihemitra ry amin'ny famakiana baiboly amin'ny fitokanana mivavaka eny fa na dia misy ara ny fiombonanareo mivavaka ao anaty tokantrano dia manany ianao fotoana manokana mihitsy ivavahanao. Raha ngeza be ny tranonao ary maro hevitra dia tsara raha manana toerana anankiray tena natokana hivavahana. Aza mihevitra ianao hoe ny anay aloha dia mizotra tsara ny fiainana aloha hatramin'izao na dia tsy manao an'izany azy izahay. Tsarovy ry havana fa Satana nge manampina ny masom-panahinao tsy hijery sy hibanjana an' Jesosy ary ataony mihaino tenin'Andriamanitra mandrakariva ianao fa ny sofinao ataony tsy miaino toa ohatry ny hoe eo potitra ny radio ao am-piangonana fa tsisy zavatra heninao mampatahotra nge ilay tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Isaia 9:9 hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely izay nofidian'Andriamanitra, izay nolazainy hoe oloko satria naninona? Satria nivadika tamin'Andriamanitra. Dia mandre ihany fa tsy mahalala izay ambonin'ny tany, mahita ihany fa tsy mahafantatra izany hoe aiza ny lalana tokony andehanana. Ary rehefa tahaka izay ny mandro dia mizotra any amin'izay alehany be sy ny maro izy satria efa nitapenany devoly any sofinao sy ny masonao tsy andrehany izany tenin'Andriamanitra izany
farateny hafa raha zavatra hafa dia tena sokafany miparipary eo anoloanao eo. Ry havako, ny fahafenon'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra nge no mampandresy antsika no iadanantsika ihany koa ka na inona izay mitranga eo aminao araka izay voalaza le tao amin'ny Romanina 9 teo, ny 5:7 ka hatramin'ny 7:7 no aveloko vakina aminao, na fahoriana, na fahantrana, na fanenjehana, na mosary, na fitanjahana, na loza, na sabatra, na dia entina vonoina ohatry ny ondry azy ny fijery antsika, na inona izay zavatra rehetra mitranga amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jesosy Kristy izany. Efa nandalo teo amin'i Jesosy daholo inge io fahoriana rehetra izay niatra tamintsika io fa nandresy Jesosy ary ny miaraka amin'i Jesosy dia mpandresy ihany koa. Inona ary no atao raha efa ohatra ianao ka mahatsiaro tsara fa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra nefa tonga ny olana dia aza mioka ao fa ianao ilay efa manana n'ilay fifandraisana tsara amin'Andriamanitra dia mitodiany amin'Andriamanitra. Jereonao tsara ny voromahery sy ny bibilava. Rehefa mipetraka ety ambonin'ny tany ny voromahery dia fantatsika hoe misidina farak'izay avo ary izy ny vorona farak'izay avo indrindra. Fa rehefa mipetraka ety ambonin'ny tany izy tsy mampatahotra n'ilay bibilava akory izy. Fa rehefa mifikitra eo amin'ny tongony eo ilay bibilava mitadihinana ny tongony, izy ange tsy mijery an'izany finona no ataon'ilay voromahery, entiny misidina ambony be mihitsy ilay bibilava. Ny bibilava manko rehefa eny ambony eny dia tsy misy hery, tsy misy ahafahany miazona, ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe tsy misy équilibre eny amin'ny rivotra ambony eny, tsy misy ninona azo ny fikirana. Ny tany inge ny fikirany amin'izy ilay mandeha ny kibony no efa nozonin'Andriamanitra hoe andady amin'ny tany, tena reraka tanteraka dia nety ny voromahery eny ambony indrindra eny izy dia milatsaka ho azy fotsiny. Izany hoe ninona olana misy eo aminao dia manaova tahaka ity voromahery ity, tsy mijery an'izany izy, tsy mioaka eo amin'izany izy, fa raha tianao ny andresy eto miakatra ny finoanao, hoe efa niatra taminao zao Jesosy dia nandresy ianao ary mpandresy toa anao dia miankohofa eo am-potry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Aza mijanona eo amin'ny toerana izay isian'ny olana, aza mijanona eo amin'ny faritra izay ahitanao ny adisarotra, fa miovà ianao toerana dia raiso ny toeranao tahaka ny hoe eo anilan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ange ilay efa niteny tamintsika, tantanako amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako ianao izy, miverena eo amin'izany tanakavanan'Andriamanitra izany dia Andriamanitra no mandray ny adinao ray manontolo amin'ny alalan'ny vavaka mahery vaika izay ataonao. Tena fotoana ilana vavaka mahery vaika ange zao vanim-potoana izao ry havany, fa ratsy izany tsika dia tsy ho naman'izay mpandresy very maina foana izay nanompoana sy nandraisana an'i Jesosy izay, fa lasa ho resy ary izany no mampatonga ny mpino kristianina sasatsasany izay mivarina ho any amin'ny faharesena tsy mahita atao satria nioaka teo anatrehan'ilay olana. Ohatray tapitra sahady ny fotoanantsika ry havana, fa raha sitrapon'Andriamanitra dia miona eto indray isika mieriny anio tahaka izao. Andeha isika iombina amin'ny vavaka. Misaotranao izay Andriamanitra ary miteranao izay amin'ny fitantananao anay, amin'ny lalana izay atoronao anay isan'andro eto amin'ity onjam-peo ity izay azonay antoka fa lalam-pandresena atoronao izany mba handresena manoloana ny ady sarotra izay lalovanay tsirairay avy ety amin'izao tontolo izao ety.
ataovy tsara ombina aminao zahay mpino kristianina rehetra izay mandray izao fandarana izao tompo. Ataovy tsara ombina aminao ny finoanay, ampitomboy izany finoana izany mba andraisanay ny fandresena, mba tsy herikerehanay ho amin'ny akaviana amin'ny akavanana, fa tena hibanjinanay anao Jesosy Kristy ilay tompony finoanay sady mpanefisany. Misaotra fa ny fiarahanay aminao no azahoanay fandresena, ary efa nomenao teny azy izahay fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teny koa ianao dia angatao izay tianareo na inona fa ataoko aminareo zany inge ny teninao ary devikirinay izany teninao zany tompo, tsy miala aminay zany ary tsy hiverina any aminao raha tsy efa mahatanteraka izay efa nandranao azy ho an'izay rehetra tena tafaray tsara sy tafahombona aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany ary ny dera sy ny voninahitra ny laza dia atolotra ho anao Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra sika ry havana, afaka niaraka teto indray amin'izao fotoana izay fanombohan'ny volana Novambra izao. Tsaroa fa ray volana sisa dia ho tapitra indray ny taona. Andeha isika hiazakazaka mandrakariva amin'ny fitombona ho amin'Andriamanitra mba andresentsika eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Omeko anao ary ny larana finday raha toka misy izay tianao hifandraisana dia ny 034 11 034 11 293 24 293 24. Tiaza tezitra moe na manao teny mahery raha toka tsy voavaly eo ny eo ny SMS anao satria tsy nenao rery nge no message voaray ao anatin'ny finday fa efa misy amanjatony ao dia miezaka trany mamaly miandalana trany ny tenako araka izay azo atao. Indraindray tsy manome laharana finday eto satria be dia be le efa tonga taty dia mamaly andreny aloha dia avy eo indray dia manome hatrany hatrany tahaka izay hatrany dia miorena tsara aza miova ary mahay fabe mandrakariva amin'ny fanompona ny tompo araka izay nandraisanao an' Jesosy Kristy hoe hanompo azy. Tsy voatery ho any am-piangonana ihany ny fanompona ny tompo fa na ao tokantrano na any am-pianarana ho an'ny mpianatra amin'ny toerana rehetra izay aleha dia isehoanao fa manompo an'Andriamanitra ianao. Mirary soa indrindra ho tahiny Jesosy. Velomy. Noenoinao teo ny fandaharana ny Fandresen Ny Mpino Kristianina. Ny Fandresen Ny Mpino Kristianina natolotry FARAMALALA Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Maso.